Anao semantika kelyntsika amin'ny raharam-pirenena. Semantika zany resaka voambolana, fanadihadiana voambolana. Voambolana anankiroa no vezivezy be amin'izao, firongony sy mpitolona. Dia ny fampiasana an'ireo teny ireo zany soit io ahafahana dénigrer olo anankiray, soit le anankiray ahafahana manadio olo anankiray na koa manandratra olo anankiray. Zao no fantanina mipetraka. Raha mitentsika hoe mpitolona, fa inona aloha le tolona? Raha mipetraka ny fantanina amin'ireo olona izay milaza azy ho mpitolona. Ny tolona dia le zavatra natao tamin'ny 25 septembre iny ny fanalanana ny Rajoelina sy ny firongony, izay natao hoe tolona. Tena zay ve le tolona? Raha ohatra ka fanalanana ny Rajoelina sy ny firongony ny tolona, fa fanoloana azy olona ary mbola mamerina ny zavatra izay fanaony ary manao pira aza, tolona ve ny anaran'izany sa tahaka ny natao hoe voajapi-train ianao? Donc ny fandehanana nakeny amin'ny 13 mai ve sy ny firotsana an-dalana ve no atao hoe mpitolona sa fantany ve le zavatra tolona? Les convictions, ary inona le tolona? Dia eo amin'izay no manomboka mimitsana, le vitsy ny mahafantatra an'ilay izy. Ary inona le zavatra tiana ho apetraka? Inona lay rafitra sy lay vy na mpiarahamonina, projet de société, projet de vie plutôt, vision, tena azo isana amin'ny rasa-tanana amin'izay sisa. Nefa dia samy lasa mpitolona. Donc zany rehefa natao ny compte, tsy mpitolona izy fa midina an-dalana fotsiny. Kanefa rehefa mba hitantaratra teny an-dalana dia lazainy hoe mpitolona na dia pokaty aza ary na dia tsy misy atokona izy n'a rien dans le ventre. Fa saingy noho izay anarina zay dia la porte s'ouvre à lui, sésame ouvre-toi. Dia aveo tsika gaga rehefa aveo hoe sady incompétent no tsy convaincu amin'ny combat. Fa ity ny zavatra fantatry mila fantatsika ao anatina resaka révolution na tolona misy maneran-tany. Ao anatin'ireny misy natao hoe marionnettiste. Zany hoe ny olona fa mahalala mialohan'ny sin'ilay événement, avako tsara le événement sy tolona satria fangarontsika ireo. Mialohan'ny sin'ilay événement dia ny renseignement rehetra mialoha efa mahalala hoe zavatra etranga. Dia mianticiper ireo olona zay hitolomana mandefa olona izay anao marionnettiste ka mba afaka miassurer ny après tempête. Azonareo izy? Zany hoe rehefa vita lay rotaka be sy le korotana dia efa misy marionnettiste tao nalefany ray le olona tolomana mba ahafahana mbola manana mainmise amin'ilay soi-disant tolona. Karazany ray efa misy fanao eran-tany zany. Misy koa ny atao hoe infiltration, iny efa haitsika ngamba tsy andanina fotoana intsony. Fa ny BDB 90% ngambany amin'ny izay nilaza azy nitolo teo opportuniste. Zany hoe mahita hoe tia tendance mirotsaka ato ny makatry ny rivotra ary mety isy opportunité ho arapitso lasa DG, lasa directeur, lasa ministre, lasa dia iny mirotsaka aingana dia mitady visibilité ho tazany olona dia iny zany no lasa légitimité ahafahana ny assurer poste rehefa avy. Zany fanaon'olona daholo zany. Fa saingy hoe efa nasinareo etikety izy mpitolona dia ankanareo zany kanefa ny anatin'ny kibony mialatsiny zany hoe lay conviction, lay vision tsy anana. Nefa osika hoe namany mpitolona. Dia aveo nareo gaga rehefa aveo hoe to tsy arak'izay koa ka satria tafiditra anatin'ny opportuniste izy na tafiditra ato anatin'ny infiltration izy na izy marionnettiste. Dia matetika reny olona reny rehefa tafiditra ao anatina mouvement zay soi-disant natolona, mbola atao hoe soi-disant natolona, dia tsy maintsy olona qualifié, zany hoe olona manana charisme. Ary rehefa manana charisme izy dia tsy maintsy mitady mpitondra teny ianao rehefa aveo. Ary izy reny rehefa aveo matetika voafidy foana eo amin'ny atao hoe sangany sy mpitarika ao anatin'ilay soi-disant tolona. Or efa olona nahita an'ilay rivotra nitsoka dia mazava ho azy zareo daholo ndray dia le tena mpitolona le tsy mito fa le olona le manana le combat sarony satria tsy manana charisme, satria
tsy manana réseau satria tsy manana carnet d'adresse contrairement an'reto zay efa manana base manana carnet d'adresse ary manana an'le charisme ary manana koa an'le famatsiana tonga dia vita ny chocolat ho an'le lazaina tontolo fa mametra fanontany aminareo hoe iza marina zany ny ateo tontolo le latsaka andalana ve sa les concepteurs ny hoe forongony oui ny forongony fomba anankiray hanaratsiana olona ihany koa misy ny tena hoe forongony araka ny valazantsika azy tsy mandany zay fa izao misy am'ireo olona zay kilasitsika ho forongony sady intègre izy ary compétent atao am'le lazaina mpitolona opportuniste marionnettiste na koa infiltré fa corrompu fa tsy nanana moyen azahoany fahefana fa ifovana azy fahefana izy dia nameny posy nameny kibony dia ataovy ambony balance ary hoe mpitolona ty anankiray ty fa ohatrany izy dia anankiray ty lazaina fa fonongony kanefany zany lazaiko zany dia amin'ny honnêteté intellectuelle izany fiabla ary izany tsy fiabla donc problème zany am'izao fotoana zao question sémantique question voambolana no entina hitondrana ny raharam-pirenena ka dia avy hatrany dia étiquette fotsiny dia fa tsy miditra en profondeur le olona ity olona lazaintsika mpitolona ty manahoana ny tsy tena ny passéany fa ny conviction ny marina non hitanay teny amin'ny présumé lahatra banderole nandoro-prix miaraka taminay dia ampy zay ka ny sary tazanay izy tao amin'isy amin'ny lahatra dia ampy zay nefa tsy fantatra hoe infiltré ve io na marionnettiste ve io sa tonga amin'ny anankiray zay lazaintsika teo hoe opportuniste nahita ny fivoaran-tondrara aza mandeha amina fihetsepo fa mandehana amin'ny saina ary tandremo fa question na voambolana dia ampy tsingidina ambony ambany ny zavatra rehetra ampony eritreritra ny forongo mbola betsaka ny mialokaloka ao dia ny fandravana ny androm-panjakana indrindra tao anatin'izany ny senia efa mizotra miandalana ataoko hoe isaorana ny zareo ao anatin'ny senia na tsy fantatro na sitrapo na ny terena na metra amin'ny fialana aloha fa dia zavatra nisy ary isaorana any zareo satria tao anatin'ny fitakiny zay zavatra zay zany tao anatin'le nangataka n'le fandravana n'le androm-panjakana entoko anatin'ny nangataka ny fandravana ny androm-panjakana izay ka ono inona no nahatonga anareo hatramin'ny voalohany ianareo no nitolona teny akianja ny antso anareo tafika ianareo hanampy anareo satria mahery le herisety avy amin'ilay mpitondra fanjakana teo aloha nefa rehefa azonareo le 13 mai navelanareo ilay nantsoinareo ilay tafika no lasa nandray an'le fahefana fa tsy nanana fandaminana ny rindra ve ny avy ao amin'ny GNZ sy ny mpitolona rehetra ka mba ho ny mpitolona no nandray an'ilay fahefana fa tsy ry zareo avy ao amin'ny kapisaty dia tompoko hery lehibe anankiroa no ataoko hoe nitambatra nahatonga antsika amin'izao toerana izao ankehitriny zay tsy azontsika hoditsila fa ny tolona voalohany ny tanora ny mpianatra ary ireo olom-pirenena rehetra nahatsapa fa mila fitsaboana tanteraka i Madagasikara ny tolona nandritra ny 40 andro ary marina fa dia tena miantso tokoa ny herivelona rehetrarehetra indrindra tao anatin'izany ny tafika ary isaorany etona izahay dia makasitraka foana ny fanapahan-kevitra ndray sy ny tao anivon'ny kapisaty nanampy ny tafika ny marina dia ny hoe nanomana paika dia voavolavola ve ny GNZ tsorona aloha fa ny GNZ dia anarana génération zany hoe tsy mbola nisy mihitsy tany aloha tany hoe fikambanana hoe nanangana na atoko politika hoe reto ny atoko politika GNZ fa tao anatin'ny tolona vao niezaka nanambatra ary efa nisy ihany hoe hevitra nipotra tany anatin'ny tontolona tany hoe inona ny atao rehefa tonga ny fotoana fa isaorana na mora zavatra ny nandraisan'ny PRRM ankehitriny ny fahefana angamba kosa tsy hotsiny ny GNZ raha ohatra ka hoe tsy nahavoamana na tsy nahapetraka ny
lamina zay nieritreretana zay mbola ataoko hoe tsy tena mbola niombonana satria mbola tao anatin'ny tolona tanteraka tamin'izany fotoana zany misaotra anao anisan'ny antoko politika ao anatin'ny KMT ny RDM rahandreo mampiorina Joseph Martin da dafara ny fananan'ny olona anao refondation totale de Madagasikara tena ao anatin'ny tsara mihitsy ianao nefa ny tongolona tsy tafiditra ao anaty lapa Joara nameraka an'izay tao hoe fanamarian'izay marina dia marina ary mitombany ihany koa ny fantoniany misy mareo tato hoe nareo CNZ sy ny le fikambanana KMT sy ny fikambanana maro izay nitarika ny tolona kanja izay natapa fa tsy mety ana teo aloha io anie tsy resaka jiro sy rano ihany fa iny le hoe le goutte napitoporo da ny vazy fotsiny iny fa efa be dia be sehatra tsy nety tamin'ny fitondrana teo aloha izay napitsanga dia niteny anao hoe nareo RTM niteny mareo maninona reo ny tolona nangataka ny tafika nanampy anareo fa rehefa azo ny tafika ny fahefana tsy hita ihany tolona ary izay RTM Refondation Totale de Madagascar dia mahita hoe raha n'izay 5 volana lasa zay dia tsy mbola hita taratra le tena refondation satria ve le mpitondra le gouvernement izay ny akamarony izay tsy tao anatin'le mpitolona satria matony tolona reto dia nisy zavatra nitakiny nisy fanovana nitakiny ireo olo ireo kanefa olona hafa no nitantana an'le fitondrana ary za tsy manometsina loatra ny PRRM izay everiko le nanongana nanala n'le fitondrana teo aloha ny andraikiny mety tsy dia niomana ny tena hitondra izy dia mety mbola nitavozavoza teo amin'ny fanendrena olona dia izay zany nijoroana eto anitsiana an'izay rehetrarehetra izay hoe so dia fotoana an'izao iarahan'le tena mpitolona sy PRRM hitantana sy hanovany ty fireneny ty tonga ny apototsofona zay zany resakareo zany ka ono manana an'izay hirijika hanery any PRRM sy ny mpitondra mpanapa-kevitra ve ny KMT hoentina mba hiverina any amin'ilay tena hoe hitahitan'ilay tolona mihitsy no ho tendrena satria raha nahitatsika tamin'ny fanendrena voalohany tsy fantatra kory satria le tolona raha teo ngamba ny rahantsika mahalala fa andro vitsivitsy tsy fantatra kory hoe iza daholo no niakatra tena kianja na dia nisy chapiteau teo ndray fa indroina telo ihany hany ka na dia ireo lazaintsika hoe forongony ara afaka ny alokaloka amin'izay rehefa azo le fahefana fa hoe zahay koa ny tolona zay napetrapetraka 5 volana kosa ngamba n'izay ampy ka ny fanontaniana dia hoe manana an'izay herijika zay ve nareo hanery ny mpanapa-kevitra mba ho ilay tena mpitolona sy izay rehetra vonona hanao an'ilay fanovana no hitondra ary hiditra ao anatiny gouvernementa anapiako an'izay fanontaniana izay vetivety ianareo mijoro retoreto ve zany zao no tena samylaza hoe ianareo ny tena tompony tolona izy le malaizay ary raisiko ngamba fitenenana voalohanteny aloha ngamany aloha i se présenter maître Lerville Marmanana mpikambana ao anatin'ny plateforme stratégique opérationnelle multiangulaire mahijoroka eto dia ilay nanao an'ilay avocat bénévole nandritra ny tolona rehetra zany hoe namoaka nireo olona nygadraina rehetra tamin'ny tsirariny izay hitatsika tamin'ireny zay no anisan'ny andraikitray tolona zany hoe efa mamaly hany an'ilay fanontaniany antsa teo hoe zahay ve tena ny tolona eny tompo raha ny tenako manokana sy ireo avocat bénévole manatrika hitako maromaro ato miraba aloha zay no adiny kely azafady ny olona manatrika rehetra eto ny
tolona zay fantatro a fa olona ny tolona daholy a satria hitako hatrany am-boalohany nanomboka ny 25 septembre. Ny raba ihany koa ny olona rehetra zay manaraka nyty fandaharan'itya sy ny vahoaka malagasy a manerana ny nosy a ary indrindraindrindra reo mpitolona sy avoka bénévole nanampy a zay kopahako tanana mieraky ny province Madagasikara tsy akanavaka. Inona moa zany ny vondronanay le plateforme misy anay aloha lay fikambanana dia olona manana traikefa teknokraty no tena fiteny azy a zany hoe avaram-pianarana misehatra misandraka ny zavatra rehetra ao anatiny zay fantatritsika ny anisan'ny tena tolona ny resahana ao anatiny koa lay mpitsabo urgentiste miteny akianja zay tsy azotsika mbola mavaly le fanontaniana hoe tena mpitolona ve zay anisany docteur Domoina Soakanto Kotonoely zay hitatsika angamba mifeny an-dalambe teny izy a no manao opération na manjaitra olona sy ohatr' zany tamin'ire fotoany reny a ary ao anatiny koa ingénieur marobe. Fanjatra tiako tena atongavana dia hoe misy fehi-kevitra anankiray a zay natambatra ireo amin'ny fahaizany tsirairay avy amin'ny misy azy a natambatra dia natolotray teny anivo ny fitondrana fanavaozana zay tarihany colonel Michael Randrianerina dia efa eny am-pelantanany zay a nisy ny nampiariny a nisy ny tsy nampiariny a fa anisan'izany a ny takinay a ny amaritana ny atao hoe inona ny tena hitondrana n'ity fireneny ity lay feuille de route zany mbola tonga any zany tsika zany hoe les constitutions ve sa les feuille de route satria maneraka ny diaspora misy constitutionnaliste zany hoe manampahaizana manokana ny lalam-panorenana amintsika miteny zao zay mbola faniny hoe inona zany a tena lalàna fototra mitondra ny firenena ankehitriny a satria amin'ny ampahany le izy a misy ampiarina dia amin'ny ampahany le izy a misy tsy ampiarina dia inona zany a ny tena hijorony fototra hijorony lay fitondrana ankehitriny. Resaka tolona no teneniny sy ny mahinona ny antony izy koa ataoko mpanotokana hatrany amin'ny voalohany a misy fanampiana kely zany a eto ny zavatra tsikaritra dia ilay fahantapohana aloha satria raha teny akianja ny teny mouvement GZ raha nahita ianareo a zay no nararotiny ny tany ankilany le hoe iza marina zany a tena mitondra n'io mouvement GZ io satria lay tena lohan'le izy a tsy fantatra ary zay no nararotiny olona namitaka ny fitondrana ny joro ankehitriny zay 10 volana lasy zay namitaka satria rehefa tonga teny andapa teny a nandeha iona tamin'ny fitondrana fanavaozana dia nitonona ho GNZ daholy za anisan'ny nalala satria anisan'ny matadidinareo tamin'izany fotoana zany a namoaka ny Alissa Valéré raha tsy diso a zay ny anarany a ialakotsiny manona ny anarany eto fa izy moa zany nivoaka nalaza voalohany fa tao ambadika ny mbola nisy PDB a rehefa nampijaliany ireo gendarme zay namoaka anazy tamin'izany tsy hoe nampijaliany fa naveziveziny tsy nambaniny a amin'ny maha mpitsolo vavany tena moa tamin'izany zay a fa nararotan'izay am'izay iza zany tena nitondra le izy dia nararotin'ireo ary nisisika izy efa nisy tafiditra tao andapa ary nisy nanana lakile no niedivany tato amin'ny collectif sy tsy azo atao hoe akizy reo tao anatin'ny 10 volana mijery an'ireo mahita an zareo fa tsy azo atao hoe akizy fa tena matakatra lavitra ary malala fa misy an'ilay forongony misisika
ary naiza manomboka any ambony ka trany amin'ny faratapony any ny sisian'zareo ary manao blocage zay olona rehetra ohatra ny voka tao anatin'ny tolona dia akoatran'ny réseaux sociaux dia izy ao anatiny eo mihitsy ny gafy ary mifikitra tena mifikitra amin'ilay toerany nefany olona fantatra fa ny ray tsy kombakomba tamin'ireo forongony zay nanao ampimamba ny arem-pirenena sy nampikatso ny fiainany fampandrosoana ny firenena ono maître ohatrany mbola tsy voavaly tanteraka manko le fanontaniako teo hoe ny hery anananareo ahafahanareo manery ny mpitondra fanjakana hanaraka ary hanendry ny olona alohan'ny amanintsika vetivety fotsiny azafady satria tsika manana ora enjehana dia zahtsika foifoizana ny valim-panontaniana satria mbola be deabe amintsika reo arinareo ny akatra eto rehefa avy eo dia hoan'izay mamaly dia afaka foifoizana ho ataoko faran'izay foy mendrika satria misy manampahaizana be deabe ny tolona teny akianja misy zay le izy hoe reo olona reo manana ny légitimité tena izy satria efa voafantana atao anatin'izay 5 volan'izay zay nipotra teo fantatra daholo amin'izao tsy misy zava-miafina ntsony ataonay ngamba tsy fanerena le izy fa zavatra hoe naturel tokony ifameno ilay fitondrana fanavozana zay fitondrana miaramila sy ny zahay civil misy manana ny traikefa hitantana sy anampya amin'ny fanavozana hoentina any amin'ny fijoroany na république vaovao na fanavozana tena izy ya sotranao monsieur aliardelo vato tany anakiray amin'ireo hoe entité nipotra tamin'ny tolona menanao fitenenana inona azo mambany ie voalohany teny aloha dia faly miaraba malagasy rehetra tsy akanavaka aminay vato manko dia malagasy aloha ny ambony indrindra amin'ny zavatra rehetra ie hiditra amin'izay mihitsy dia miarabantsika rehetra anatriketo tany miarvola ikambana ao anatin'ny vatona hoe vondrona antoky ny tolona ho an'ny olom-pirenena rehefa hoe antoka zay le izy dia misy fiarovana sy fahasarotam-piaro ao ambadika zany hoe misy efa fitakiana zay efa nitany sainy namako teo anisan'izany ny resaka jiro sy ny rano zay tsy verenana ntsony tao ihany koa ny hoe tsy mila mpanao politika satria nisy fanontaniana kely efa maninona ny zay niditra na tsy misy olona voaomana tsy mila mpanao politika tsy mila ny forongony mazavaiko kely zay rehefa aveo hoe inona le forongony dia inona le mpanao politika tsy ilainay fa ny vato zany dia tena sary-piaro ao anatin'le foto-kevitra nijoroany tolona iny satria tao anatin'izay fitakiana maro zay dia nisy foto-kevitra nijoroana ny tolona dia nirosoantsika makany anatin'ny fanovana idirako kely le mpanao politika satria somary manahirana ny sofin'ny olona le izy ialana tsiny ray aman-dreny be deabe eto misy mpanao politika hitako hoe dia ialana tsiny tsy le mpanao politika tsy hoe tsy mila politika izahay tanora ao anatin'ilay vato zay raha teo koa moa efa fantatra hoe tsara marianay kely fa vondrona tanora efa ho seconde de entité ny ao anatin'ny vato tsy manana atoko politika na hoe tsy manana fihariana amina atoko politika dia le politika maloto tiana ho tenenina io tsika rehetrarehetra reo ngamba samy mahafantatra an'izay hoe ohatrin'ny hoana fomba fanaovana politika teto Madagasikara hatramin'izay rehefa mahazo fahefana le olona anankiray dia mametraka amin'ny programme anasany dia zay vao miditra amina idéologia dia zay vao miditra amina ligne zay ny ampidirako anazy raha ny zavatra normal nefa dia tokony ligne aloha na hoe mahafantatra hoe inona le problème ny misy eto Madagasikara zay vao mahafantatra hoe mizotra makaizitsika zany le vahaolana zay vao manana le idéologie fa amin'izao manko ny atoko politika misy dia manindraindra loatra olombelona ka tsy tonona fotsiny ifonako amin'ny malagasy rehetra ary ifonako amin'ireo ray aman-dreny ka tsy tonona fotsiny ny TGV misy atoko politika be misy atoko politika atao hoe miaraka amin'ny Andrinirina Rajoelina taiza teto ambonin'ny tany mbola nisy an'izany eo ihany koa ny resaka hira fanevana anatin'ireny atoko politika ireny mbola tsy naheno atoko politika manindraindra foto-kevitra fa manindraindra anaran'olombelona zany hoe
maloty le politika le firongony amin'izay a azavaiko kely izy le firongony indray a tsy le olona niaraka tamin'ny andro rajoelona rery fa reo ani efa nisy kravaty hafahafa menamena tsy fantatro ny tany aloha efa trany amin'ny andro ny dideratsiraka fa misy mbola tonga tao amin'ny ravalomanina mbola tonga tao amin'ny andro rajoelona izany hoe tsy le niaraka tamin'ny andro rajoelona irery le firongony fa ireo mpanao politika na ireo olona mandray andraikitra ao amboniny efa tsy manana le niveau d'état consciencisme dia izay ny tena ilainay amin'ny mahavato anay amin'ny mampitolona anay izay tsy hiteny hoe izay ny tompony tolona aloha voalohatrindra fa ny rahantsika malagasy rehetra le satria narary antsika ny tao ary nitaky an'izay fanovan'izay tsika tao anatin'ilay tolona donc tsy anay rery ny tolona fa hitambarantsika le izy fa fotsiny ny mahasarotiny anay dia hoe averiko indray ary amafiziko foana hoe le mpitondra fanjakana izay nitondra teo hoe nidiran'le firongony lasa pozina le izy na nindraindra an'lay fotikevitra nijoroan'le tolona sa lasa mivoana anakary olona miaro vola ok ny vato ve efa miomana ho lasa politika atreto aloha mbola tsy misy mieritreritra an'izay tokony miomana ngenareo satria ho avy le fifidianany dia tsy haka fitondrana indray nareo fa dia menimenina indray rehefa lasa mpanao politika heverinareo fa tsy mandeha amin'loana ka izay indrindra le hoe ao anaty vato izy mbola anisan'ny fanabeazana atao ihany koa izay resaka politika izay hoe ato le lalana tokony misy tsy hoe ohatr'izao any alizy raha matsikaritra nareo rehefa misy vato miteny dia miteny aloha hoe le politika sy la politika foana fa ny anahy iny tsy idirako fa atao amin'ny resaka hoe ligne idéologie programme raha ohatra mialatsina ray aman-dreny raha manana idéologie izy environnementalisme ohatra ligne politika n'izany cos nefa miprograma anazany dia anaboatra hôpital manara-penitra anao diga resaka infrastructure be deabe zany ve zavatra mitombona zany ve no entina mpandrosoana firenena dikan'izany aleo aloha zay iady aleo zay andika dia zay iaro tanteraka an'le fotikevitra izetnakelan'le politika aka ohatra anankiray mba azahoanareo an'le izy dia tsy afaka mamaly niara-ny ainga ny tolony genz teto madagasikara sy ny tany nepal ny ainga kely taloha teto madagasikara fa nepal am'izao vita ny fifidianana lasa ny olona zay toana ny genz ny fanjakana satria na ivondrona izy na niady izy zay ny mahatonga lany teny hoe afaka heritaona sy tapany eo rotaona raha ela izy fifidianana sovaribariana indray na no tanora dia tsy aka fanjakana dia idirakely angambizay indrindra ao anatin'le vita ianao dia na izany aza efa lasa sady ny 30 minitra aloha ezatsika fehezana ihany satria misy namanareo hafa mbola hiakatra eo rehefa aveo ezako atao foy ilay izy miditra ao anatina fananganana gouvernement vaovao indray tsika izao izay tsy hoe tsy hiteny zay hoe zay dia hiditra ao koa fa ny anay le critère le olona vonina ny anova ary vonina hiaro ny tolona ary vonina hiara hiasa amin'ireo mpitolona zay tena nanao sorona ny tena ny tena ikanja mafy ny reny anapipikely ary hitako efa feno dia feno ny fanazavana entin'ny tanora izay raha fahitako azy dia feo tsire zany feo an'ny tanora zany nandritra ny fotoana mavitra zay le izy ka raha mijery zany tsika ny politika izay tadavin'ireo tanora izay fantatritsika fa ara-drariny dia tokony hojerena dinihana lalina izay zavatra hoe satria zay tokoa ane no olona eto amin'ity firenentsika ity na ny tany ianao teo hoe ny any nepal vita fivitana satria ny tany dia tsy fahaiza mitantany mpitondra no tena nampitsangana ny tanora fa ny rafitra ara-politika mety efa atao efa mijoro ao milamina tsara fa ny antsika zany zavatra zany ny tena mbola areniny avozina ary zay no mahatonga ny hoe tsy fantatro ny tolona tany aloha raha nisy ny fivondrona ny mpitolona zany fa tena ny ezahana natsangana izy ity mba hijerena ny hoe inona tokoa reny mo atao rehefa vita ny tolona zay zany no hitako hoe mahasamy hafa mihitsy ity rafitra ity sy ny rafitra nitsangana teo aloha rehefa misy tolona dia vita ny tolona dia mifanao veloma satria vita ny tolona fa dia mandray le fitondranao zay tia andray fitondrana fa androany zany dia misy vondron'olona ary anisan'ny tanora izay miady vakotra mihitsy hoe alamino aloha ny tanàna zay tsika vao mieritreritra na mandroso
ka ny fandaminan'ilay tanàna mihitsiny zany zao fanambinan'ilay firenena ara-politika ara-potim-pisainana amin'izao fotoana zao no takiana ary anisany a ny zavatra mahatonga anay ireo tsy hoe mitady raharaha hoe andaotsika morondrina vondrona isan-karazany mitovy hevitra mitovy fotoke mitovy lalana mitovy tanjona fa ny hoe ahoana ary a no mba arenesany ny rehetra ny feo atsika izay mitolona zay aloha tena atao avo mihitsy tsy mitony tena hoe izay rery maro mbola betsaka ny namanany antsoina mihitsy a andao hivondrona hiaraka fakalala daholo isika rehetra fa ny zavatra tena tiana ale sy ny tiana tongavana zany ankehitriny a dia ny hoe alamina ny lalao a ahoana ny hitondrana n'ity fireneny ity izy gouvernement itsangana mihitsy fa tsy izay ihany akory fa misy zavatra tokony atao dia mikikika tondrozotra mikikika fanivana rary ny sitsiny ve zany zavatra zany tokony atao ve zany zavatra zany ahoana ny fomba hitantanana ilay firenena mandra-pahatonga n'ilay eritreretintsika ho fitoanandoha-pirenena ahoana ny hitondratantsika ny firenena aoriana n'izay zavatra zay fa ny zao mandra-pahatonga n'izay fitoanandoha-pirenena zay tokony a mazava tsara hoe tokony ahoana dia izay ny takiana ary mino fa mifampiazo mifampikomprendre amin'ireo tanora matoa tafaraka ohatr'izao ary amafisiko ny teninao miary a ny hoe ny tena korananao politika dia tena nieritreritra hoe zany zavatra tamin'izah tanora ohatrana hoe ngamba zany fa zao efa somary zokonjokony fa ny hoe raha ohatra nanantoko politika izahay tamin'izany tena tsoroketo ny TGV dia rehefa avy eo a dia nivadika lasa mapara lasa hiromara zany a no nedivana teto hoe oka zay a izany fanindraindrana antokon'olona vondron'olona fa rehefa hanao politika dia ndao foto-kevitra noerana zay zany anisany a mahatonga miaraka amin'izao fotoana izao indray ny amboara aloha dia David mamarana somary fititiniko kely ny amaliko ale fanontaniana teo a ngamba melohany ametrahana fanontaniana hoe manana olona atolotra ve nareo ny fanontaniana tsara petraka melohan'izay angamba dia hoy izay hoe manana hevitra aroso ve ianareo ialako aloha zany le hoe ty misy olona ao atolotray fa andao aloha tenena hoe ty misy hevitra atolotray irairaina foana isan'andro no hoe esory ny firongony sy ny ohatran'izany iza le firongony iza fanontaniana verina matetika miverina zany ndao tomboka any fokotany ndao tomboka any fokotany iza daholo mbola nanendra sefopokotany amintsika miteny zao fantatsika ngamba hoe iza nanao alizy ary inona ny mission nataon'le sefopokotany vitany ao any amin'ny sefopokotany a lalana anankiroa ny azo atao na isika miverina fanendrena dia ovay olona hafa mihitsy ny ao fa tsy anao tsy anaradavana an'le teo na isika andaotsika hiditra fifidianana sefopokotany raha efa vitatsika izay tonga dia asoroko aloha tsy mila sy aniny fifidianana sefopokotany zavatra efa nataontsika zany ary efa vitatsika teto Madagasikara ao aorianan'izay a dia ndao indray jerevantsika hoe inona ny misy anatin'ny ministera sy ny ratsa-mangaika isan-karazany ihany avereny daholo ny zavatra nisy teo aloha somary fitiniko kely fa ohatrany tsy mahazo aina raha tsy voateniko le hevitra azafady indrindra ndao jerevantsika daholo nomination izy daholo ny nommé tsy technicien fa dans la place politique nanao mission politique nanao ny zavatra tsy nanjary rehetrarehetra teto amin'ity Madagasikara ity dia esory soloy olona hafa vaovao fa zay no mahatonga nio androany mbola ataoko hoe manjavozavo le izy satria ny antony a le olona tsy nangetahetany le tena fanovana ny tafiditra betsaka tao anatin'izao fitondrana misy zao verenako farany kely fotsiny inona moa zany hoe nampitahakely tsika ny Nepal sy Madagasikara amin'ny fomba hoana nanolorany zareo prime ministre tao Nepal réseaux sociaux ngeny nampiasaina réseaux sociaux nanaovana fifidianana nanolorana prime ministre fa eto Madagasikara ve faizable raha ohatra ka andao ampiasaintsika ny réseaux sociaux eto Madagasikara olona anankiray eto Madagasikara afaka manana compte 500 roanjato azo atao ve mamarana anazy ny amo zany a ny resaky ianao Andriamatoa Joara Voajanahary ny resaka rivotra n'ilay Gen Z ilay rivotra ilay Gen Z dia miainga amin'ny tsy fitovizana ara-tsosialy sy ekonomika izay misy ny tany Nepal iny a
mipoaka le izy dia retan'zareo ihany satria tsy nanazona na réseaux sociaux ny tanora izay ny tena miankina amin'le izy ary ohatrany hoe somary mialatsiny amin'ny tena somary drogna atsika efa zokonjokony génique tsara moa zany mbola tiany mbola efa lasa ao anatiny io ny tety Madagasikara jiro sy rano ny tanora rehetra kehitriny ohatranay CEG 67 hectare mianatra atao isotry sahirana be vo tonga amin'izao toerana hoe mampisolo vavy zao fotsiny ara ohatra vitsy tamin'ny olona niara-nianatra tampoka no lasa lehibe lasa nahazo toerana nanavita fianarana zay ataontsika en général ny zanak'ilay mpitondra tsy vitany zany politika hitondranao an'ilay firenena efa politika anaty tena satria ny akabeazan'ny politika sy ny décision ny ray sy ny fitondrana ratsoelona sy ny firongony dia zay any aminazy any aposiny any ary mangalatra tena mangalatra ianao raha vao miteny dia voantso any amin'ny cybercriminalité migadra faravakeliny ianao contrôle judiciaire mamerina fandroanao migadra any heritaona zany nisy teto ny zanaky ny zareo miaraka amina montre mialatsiny fa niaty le 150 000 10 000 ariary fa nen'le montre eny an-tanany zanaky ny filosy mpitondra sy ny rehetra sy ny fiara hoentiny manodidina ny tanàna satria tsisy zay tsy malala azy 10 000 $. Lafo dia lafo tokoa tsy ho azavainantsika lay mpianatra nandraso zay teny akatso andraso vetivety tena tiako tenena le izy anatsiny ny any akatso jiro sy rano tsy azo tapaka ny frais makany borsa zara raha mavita 2 andro iny na 3 andro zay mahatonga ny fitambaran'ireo rehetra ireo mahatonga ny akizy tsy akizo mialatsiny ny teny amin'le izy ny Gen Z izy ny tena akanja satria izy ny tena hiaran'le izy zay tsy fitovizana ara-tsosialy ara-ekonomika teto amin'ny firenena zay tena ahoana ny fahitan'ny firenena ny fitakiana efa natao inona ny efa tateraka inona ny mbola afandradraina dia mbola tsy elevety ny heritry ny firenena tena zany ny fahitako an'ilay rafitra mifanavozana amin'izao aloha dia mety be amiko ilay izy fa ny zavatra tiako apetraka hoe anina amin'ny mahafanavozana anazy dia mila mijery tsara n'izay mpiara-miasa aminazy izy satria amin'ny mahafanavozana azy mba tsy ohatry ny teo aloha ihany hoe kotsizafy ihany ny lexisy mbola tsy tafany tolona teny akianja manarakarak'izay tsika vahoaka dia mitabataba foana nefa le zavatra ny hoe tsy vita amin'nybavy tsy maintsy miandry kely fotoana le izy ary efa miasa le filohan'ny fanavozana fa tsy hoe mipetrapotsika raha fahitako an'ilay fitondrana amin'izao zany hita hoe somary nioa noho ilay teo aloha didim-bary nidina ny essence somary nidikidina kokoa ny jiro tsy dia nisy fandrano fotsiny somary hoe lasa indraindray maloto miaraka ny ao am-bakolony zany dia hoe ajao mpitondranareo zay mpitondra eo dia anahy daholo tiako daholo zay mpitondra eo zay le resaka kolikoly aloha zany no tena tokony jeren'ny fanjakana amin'izao fanavoazana izao araka mahafanavoazana anazy dia mbola misy le zavatra teo aloha kosa aloha mbola hoe hita hoe mbola nisy tsy nety be da be eo aloha dia mbola manarina raha salamiko manokana izao za tena tsy mba nandeha tamin'ilay resaka grevy io mihitsy hoe mitaky an'izao na mitaky an'izao fa ohatrany hoe niaritra izay zavatra nisy teo fa rehefa tonga ny fotoana hoe tonga le fotoana hoe nisian'ilay fanavaozana dia tao anaty volana vidividy dia natsapa ihany hoe mahafinaritra anahy aloha le izy ny aty aminay manokana izao raha resaka hoe jiro sy rano dia tena nisy fivoarana lehibe mihoatra noho ny teo aloha tena hoe niainanao tena hoe nampiferin'aina be zany sy ohatr' izany le fanavaozana tianao tena le fanavaozana zany amin'izao hitako hoe mandeha araka ny tokony izy le izy fa norana kely fotsiny dia misy an'ity le zainizeda sy le aniny ty ohatrany hoe tsy afa-po mihitsy zany zareo amin'le izy dia mahita zavatra kely
tahaka ireny zany ny hevitry ny olom-pirenena mahakasika izay fanavaozana fanovana izay fa ho antsika atao amin'ny hefitrano indray tato anatin'ny volana vitsy efa bolana mahery teo izay efa nisy afolohan'ny fanavaozana efa nisy gouvernemanta nitsangana ary efa bolana mahery kely dia efa natsara tamin'ny asa sahady le gouvernemanta eo ampiandrasana ny fitsanganana izay gouvernemanta vaovao izay tsika amin'izao fotoan'izao fahitanareo azy mbola andrana fotsiny ve iny satria vetivety loatra le fotoana nisy tamin'ireo ministra ary mbola tsy natsangana ny staff teknika any akory dia ny teti-bola iasana mbola tsy mivoaka inona ny mety hoe lesoka inona ny tokony mbola arenina ao anatin'izay ho antsika izay vahiny manaraka moa zany ao anatin'le vondrona teo ihany ireto miaraka amintsika ireto izany andray fitenena voalohany ia ny zava-misy araka le nyteneninao teo vo 5 volana zay no nanapa-kevitra ny filo fanavozana amin'izao fotoana izao ny andray ny fitantanana ny firenena taoriana nyrenitolona ireny mazava ho azy fa nanendry ny prime ministre lehibe ny gouvernement izy ary ny zavatra nyteneniny tamin'izany fotoana izany dia 2 volana ary ny zavatra nyresahany tamin'izany itsika nefany 2 volana efa bolana tateoriana zany efa bolana sy tapany ny prime ministre no nandray ny fitantanana hitantsika tsara fa ny zavatra nisy vo nitsangana le prime ministre dia efa be dia be ny fimonomonona ny tena ntolona tao anatiny reny fotoana ireny hoe tsy afaty amin'ny mpitolona ireny ary tsy gagitsika raha amin'izao fotoana izao raha ohatra ka maheno anyreto entité be dia be reto mitaky an'izay olona tena ntolona ny tokony apetraka eo amin'io toeran'ny prime ministre sy ny ministra ao anatin'ny gouvernement io satria ny antony dia tsotra ny hoe nisy zavatra nytakiana tao ary rehefa nisy zavatra nytakiana tao dia mazava ho azy zany fa ny olona tena nytolona no anisan'ny sarom-piaro amin'izay zavatra nytakiana izay ka hiverina fa afaka mametraka an'izay ireo zavatra nytakiana teny akanjo ireo araka ny tena tokony ho izy ny zavatra misy ihany koa dia hitantsika fa tao anatin'izay fotoana izay dia sahirana ny mpitondra fanjakana satria ireo olona izay azo lazaina fa nameno ministera izay moa zany ao anatin'ny syndicat solidarité syndicale de Madagascar mikambana ato anatin'ny KMT dia anisan'ny tena vavolombelona mahita ny tsy fihetezan-draharaha tsy mahagaga nareo raha nisy syndicat sasatsasany ny joro ny taksady ny anasorana ny ministra tompony andraikitra teo aminy izahay dia niezaka tao anatin'izany ny solidarité syndicale de Madagascar mba tsy sin'ilay fihitaran'izay afo zay satria betsaka ny sasatsasany tamin'ireo ministra ireo vo tonga teo amin'ny toerany dia nylanjalanja soroka tsy nahafantatra intsony an'ireo mpiasa sy ny syndicat mpiasa ary ny zavatra tena nytakiana tao anatin'izay fotoan'izay ka tsy gagitsika raha ohatra ka hoe efa bolana monja ilay gouvernementa dia ny farana nandrematoa filoha satria ny antony dia mety mbola tsy mandeha amin'izay tena nandrasany azy zany ekena fa nisy ny fiovana izay hoanay aty amin'ny mpiasa zany dia ohatra hoe ny fiakarana ny fanomezana prime mpiasa-panjakana ny fiakarana 14% ho an'ny karama mety isy ihany koa ny indemnité de logement izay efa nifaritana fa any amin'ny volana jolay ho an'ny fonctionnaire amin'ny ankapobeny zany ny indemnité de cré ho an'ny mpampianatra indemnité de risque ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny sisa izay mety mbola misy azo ao anatin'le izy kanefany araka ny teneniko teo no hoe ny fiainan'ny kapobean'ny vahoaka dia mbola mandeha tsy kelikely ihany mbola misy ihany ny fahasahiranana ao anatiny ary misy ny fingapingana izay azo lazaina fa arak'le nyteneniko teo hoe mbola misy tavela ireo olona izay anisan'ny nampijaly anay syndicaliste tamin'ny fitondrana rajoelona satria anisan'ny tena nitondra faisana mihitsy ny mpitarika syndicat rehetrarehetra ary tena nataon'ny fitondrana rajoelona izay apalemin'ny syndicat teny anivon'ny mpiasa-panjakana sy ny syndicat amin'ny ankapobeany na tany amin'ny secteur privé ary tena nataony izay nampalemy azy pro vitatsika tsara izay syndicaliste rehetra nitsangana dia na nandalo
tany amin'ny fitsarana zany na tany amin'ny gendarme na tany amin'ny polisy izay rehetrarehetra zay nitsangatsangana rehetra. Ny fampitahorana ny anatin'ny toeram-piasana moa zany dia tena mangony fotsiny satria lasa matahotra daholo ny mpiasa vao hoe aneo hevitra ary na ny mpitarika syndikara dia nisy mihitsy ny natahotra tao anaty lesika. Zay zavatra izay zany no antony mahatonga an'le hoe mety izay ngamba ny mahatonga an'izay. Izy mariverina amin'ny filohan'ny KMT ho te ametraka mihitsy hoe ono raha-mato filohan'ny komity miaron-tolona mpandrindra andrahoary tsy afaka ve nareo manao karazana hoe listra an'ireo olona fantatrareo fa forongo ny mipetrapetraka any ka hoentinareo makany amin'ny filohan'ny fanavaozana mba ahafahana mandray andraikitra amin'le izy satria tenenina foana le izy eny amena manjery eny amin'ny tambazotra serasera fa tsisy tonga any amin'ny filoha akoriny hanika zay tonga any amin'ny filoha manaza io ange niara-ny asa foana io nanoananay foana ataon'ny TGV io fa io namatry volanay zany mety tonga any amin'ny andriamato filoha. Ahoana nareo ato amin'ny KMT ary fanampihoan'izay kely fotsiny tamin'iny gouvernement taloha iny mba nisy ministre firy tato amin'ny komity miaro mitolona ary nisy voately firy angamba ny roa ihany angamba DG ny ao amin'ny doléance zay ihany angamba no hitako mavitrika ato amin'ny KMT. Ia atodika eo aty amiko manokana ny fanontaniana Andriamato Mario dia mikasika ny hoe ny KMT dia raha nanao faneho-kevitra dia nisy an'ilay hoe afaingano ny fanavaozana ary tao anatin'izay foto-kevitra ny aingana izay dia ny hoe ohatry ny manahoana zany ny fokosin'ny ity ny fandrosoana sy ny zava-misy amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fitondrana fanavaozana. Dia rehefa nisy fotoana tafaresaka tamin'ny filohan'ny fanavaozana ny mako taminay ny sasany indrindraindrindra ny tanora dia miteny mihitsy izy hoe ka tsy fantatra ny hoe forongon'ny resahanareo fa anaovy listra zay listra mihitsy dia tsorona ny marina fa eo am-perinasa ary maka izany listra izany zay na ireo teo aloha mitapikitra miafina miova loko mandoko tena ary eo ihany koa ireo tato arina voatendry noho ilay hoe mitondratondra anarana fanavaozana tsy fakabeviana dia ao anatin'izany anisan'ny miasa nampandreketina anay zany zavatra zany ary mino marimarina fa matoa tonga amin'izao toetra raha zao raha ny gouvernement misy ny fanovanan'ny rehetra ao anatin'izay dia miaino Andriamato filoha ary maheno izy. Mampatahotra madama Lantorakotomavo zany resaka zany sao dia izy tondrotondromolotra fotsiny sy akanorantsoratra olona fotsiny hiampangapangana olona tsy azafady fa tena mivantana amin'izay ahako tena mifo madio ianareo no nijery an'izany hoe reto natao hoe forongo ny tompoko. Ianareo izay vetivety fotsiny nisy an'le vetivety nivadika palitao rehefa tonga amin'ny fanavaozantsika nisy niaraka tamin'ny teo aloha dia vetivety dia niova hevitra dia lasa manohana indray ahoana indray ka izay indrindra ke foto-kevidehibe entiny raha mahitiny raha koa zavatra resahan'ny tanora ankehitriny dia tena ny ialana amin'izay politika tsy ialana amin'izay zany izay nge zany no mbola mahatonga hatramin'izao ny karazana ohatrany hoe tsy vitivikevitra eo amin'ilay mitantana tsy vitivikevitra fa tsy hoe tsy fanohanana fa tsy vitivikevitra noho ny fisiny ireny politika tsy mety mampandroso firenena ireny fa politika ny seza izay mampitabataba ny vahoaka raha vao mahita mpanao politika ny vahoaka dia hoe mila seza mitatseza any amin'ilay fomba hitondrana lizy ny toerana dia ilaina hipetrahana anatanterahana andraikitra tsy afaka hoe tsisy olona eo amin'ny fitondram-panjakana zany dia hoe mandeha ilay firenena tsisy an'izany fa kosa edivana mafy mihitsy ny hoe rehefa mandeha ny politika fanavaozana dia aoka mba tena andeha makany amin'izany fanavaozana zany dia izay no izay hoe tsy sanatriavina hoe fitsaram-bahoaka no atao fa misy ange zany hoe voatendry tamin'ny alalan'ny conseil de ministre tato amin'ny faraparany ary indrindraindrindra ilay tena nampiseho endrika kosa aloha endrika herisetra endrika fananarotam-pahefana endrika fangalarana endrika fanidinana ny tiare-pirenena ny zavatra rehetra izay raha jerena dia ny hoe tsy makany amin'ny fampandrosoana n'ilay firenena mihitsy fa tena fitiavatena manokana ary eo angeny tena olana be amin'izao fotoana izao hoe matoa ilay olona mitapikitra mafy ary miezaka miafina dia noho izay tombontsoa izay
nefa tsy zay ny tedaviny le firenena kehitriny. maître toyany tamin'ny maître Davida toy ihany tiako anotaniana ihany maître ihany ono a ianareo a mpisolo vava mahita vea fa bahay lalàna nareo zany le lalàna mihitsy amin'izao fotoana zao hoe fanavo fitoeanany tom-pirenena ho avy a nefa nareo zao efa tsy alova ihany amin'ny fitoeanany tom-pirenena miady misotranao zoara voajanahary anome fitenenana zavatra zany a zay tiako faritana lehibe lo milohana zay famalina ny teninao zay dia aminay fakakevitra fahamarina toerana ary fanaraha-maso ireo zavatra teboka lehibe ireo zay tiako soritana satria raha ilaza fanavozantsika dia ny fanavozana marina amin'ny tsy mety zay nataony teo aloha raha ilaza aminao a ny fanararotam-pahefana zay nataony ny mpitondra teo aloha satria marina ny teny namako teo ny 25 septambra amin'ny roa sasany no mitsoaka makeo anivony ny fitsarana maison des avocats ny olona rehefa nenjehana avany amin'ny Saint-Michel lavany iteona ny foronana zany hoe avocat bénévole zany zay avocat bénévole no mivondrona tao anatin'ny psaume tateo aorina misy an'izany hoe raha zavatra tsy mamaro mitaraina nyray aman-dreniny hoe voasambotra ny zanako misy ny fotoraka anakao ny ankizy a jerena tao anatin'izany a tsy misy na dia teo ary eo le fanarorota-pahefana satria mety heritreritsika manao hoe fanahoana ariko misy ny institution ny entité ny ratsamankaika be da be zay tokony hiteny sy manana andraikitra amin'izany kanefa nahoana ny tsy nandray andraikitra ry zareo misy zany ao getsy mahazo ihany ko ren'olona zay tenrenireny eo no mahatonga anay hoe ny fankakevitra sy ny fanaraha-maso satria sy ny fahamarina toerana satria ny fahamarina toerana dia miankina lehibe indrindra amin'ny siosion-dresaka na ny rimera sy ny zavatra takin'ny olona zo fototra no antony a ny anganay a misolo vava niaro amin'ireo olon'ireo hitotoka amin'reto tanora zanaka andimby reto ah nareo nanisan'ny tolona mahatsapa ve nareo amin'izao fotoana zao fa misy mihaino ilay mpitondra ka misy fanambaranareo ny tena hery ho anareo zay tena mpitolona ka hahafahanareo mandroso an'ilay sosikevitra hoentina hampandroso an'ilay firenena ka hanatanterahana an'ilay tena fanovana izay araky ny teneniny namantsika teo hoe fanovana mitakina tena kianja novaina ilay voambolana natao hoe fanavaozana zany hoe réhabilitation fa tsy dia tena hoe fanovana tanteraka ahoana nareo tanora tsy haiko zay andray azy aminareo mianatra felana nefa felana mankasitraka amin'ny fanomezana fitenenana ny tanora raisiko mpaneitretena manontany ianao hoe mifanaraka amin'ny zavatra nandrasanay ve ny zava-misy amin'izao fotoana izao inona ve izahay ny zava-misy aloha depuis ny 11 octobre dia tsy tena hoe fiainona ny tanora ny zava-misy fa ohatrany hoe fanaovana fitaovana ny tanora hoe avikely aloha nareo tanora atao fond de croix atao reny zay zany no zava-miseho tsy arakaraka ny zavatra tena nitakinay miezaka manao ny fanavozana zay ny teneniny a fanavozana koa le ataony fa tsy fanaovanaraka le nangatahanay a fa tsy mifanaraka total amin'ny zavatra tena tadiavinay hoe fanaovan-drafitra androany a mamoaka ny conseil d'état hoe foana ny vatony madame Yarlala satria iaraha-malala ny fangalaram-bato nahoana nefany a no tsy hoenona rehefa miteny ny tanora hoe foany koa ny assemblée nationale fantatrasika ane ny fomba fifidianana napalany andreo e ary zareo a rehefa miresaka ny fanavaozana hoe extra constitutionnel constitutionnel extra constitutionnel sy constitutionnel kanefa ny orange no mbola majorité parlementaire ao anatin'le assemblée nationale zay takinay hoe esorony forongany nahoana ny tsy esorina le forongany le olona lehibe an'le forongany ankehitriny a no misy manindry sy manao karazana lobbying mampisaritaka ny tanora
dia avy eo tenenina ny tanora ry ambato hoe ndana mitambarinareo ezaka mafy vao mavita mampitambatra ny tanora hoe multigénération zany a ezahana hitovy hevitra raha ny fomba fijeriny malagasy hoe enona ny zoky olona fa tsy zay tena hevitra mitombona ny enona fa hoe zay fotsifolo ny teny felana hoe tsy dia tena enonina reo hatreto ahoana zany ny fomba ahafahanareo mampita ny hevitra ary any amin'ny mpitondra efa maro be ny zavatra nyresahan'ny tanora ny hoe ahafahana mandray ny hevitra ny tanora isany niditra tao anatin'ny fikirakirana ny méthodologie anaovana ny concertation nationale des jeunes izahay kanefa ny mampalahelo a dia raha nanome hevitra 100 isan-jato ny tanora zara raha 10 isan-jato no raisina dia nefa ny aveo a manao conférence de presse hoe hevitra ny tanora zany hoe karazana fanambakana ihany zany le izy a misy ohatrany hoe le hoe zazy nareo tsy mikatona lomalemy tokony tsy adino hoe ny tanora dia na Gen Z arana efa misy 20 taona ny Gen Z efa nisy navita fianarana efa nisy miasa ny sasany zany hoe ireo le vahoaka 20 isan-jato maro anisy alatsaka ny 70 taona koa nahoana ny tsy henona tsara ny hevitra voakan'zareo manana tsara kokoa ve mpanao politika nisy teo hatramin'izay ny ahy zany fahitako felana dia sady aza miasiko io zany miary ekeko raha za tena za sosikevitra metiko e mialatsiny a maninona raha mivondronareo dia misy mpitarika fa misy kosa ny le tanora manaonao foana e indrindra any anaty réseaux sociaux tsy mahay mifampifehvesa samy manana ny filinina ny vesa ahoana zay ny fahitako an'le ary zay ny tsirarahinony entre guillemets tsirarahinony olon-dehibe matetika ny hevitra reo satria misavon-danitra mbola tsy mikatona sisy fahamatorana loatra sady mety misy mihevitra koa hoe tsy mahasolo tena ny hevitra ny tanora manerana Madagasikara le entin'le vitsivitsy angamana ia za zavatra zako angamba raha hoe raha zarena le sy alalinna inona tena fotsitrolana mahatonga an'izay a dia tsotra ny simbaina ny fanabeazana hevitra fotoana ela be ankehitriny zahay Gen Z nareo sanginay moa mizaka mivokan'izay dia izay mahatonga an'io hoe zay tanora mba nanana n'izay fahefana nisitraka tsy hoe manahita fianaran'izay a no ankehitriny a masà sy mavita mamolavola hevitra sy mavita mamolatabatra hoe zao mifangatana tadiavinay a zao tiana hitondrana no avinay tsina ny ativanay amizao fotoana mifantanina tiako apetraka tiana apetraka amin'ireo mpitondra ankehitriny a dia sotra manana ny fitiavana politika tokoa ve izy eny fakotoa zavatra nytelen'ny firenena tasy a satria izahay ane afaka mitabataba foana zay afaka miteny foana zay fa volona ny eny tokoa ve izy sa iandranay hotezitra indray izy zay vo hoe avianareo tanora ankehitriny a randraviana na ny fomba nandravana ny gouvernement mbola misy fantana tokony apetraka satria raha tadidinareo tsara dia nilaza izy hoe izy ny tombanesaka ao atao aiza le tombanesaka zao sady hoe dia efa tsy mipetraka ilay mangarahara nefa hoe fanovana fanavozatra hoe fanavozatra zay anatina teny tena miverivera eo zany a ilay hoe fomba politika tokony hovaina dia izao ary todika mamokana amin'ny fomba ankehitriny mihitsy moa ny tena anay hoe raha ohatra ka teny todika any amin'ilay hoe fanovana isika hovainy famitra satria manomboka amin'ny zavatra tsy kelikely ohatran'izay le izy dia mihitatra be avy eo ankehitriny a ny tanora moa zany amin'izao dia hoe mahatsapa voeny ve izy mahatsapa tena hoe manandanja tokoa ve izy ngamba ny mety azo lazaina hoe sarisarina fanomezan-danjana no hita nefa ny hevitra tosaka tena maro dia maro ary tsy hevitra misavomboana na hevitra maiva fa hevitra maropototra tokoa satria araka ny lesanay teo a ary tena mafisiko mihitsy a izay tanora mijoro ankehitriny a dia te ame sy tondra izay hoe anay no avinay a aleo a izay ny amaritra anazy ary zay ho avy izay lefany a tsy izahay reny no voakasika fa isika rehetrarehetra na olom-pirenena ianao na lehibe na kely izay zavatra izay zany a no tokony hijoroany rehetrarehetra ankehitriny ary ny fantanina dia hoe tsy tokony hoe iza no tolona fa iza ny volona ndray andraikitra anova satria tsy any amin'le hoe nitolona tsoa no tena vaholana amin'izao fa any amin'le hoe iza ny volona ndray andraikitra anao ny fanovana satria isika nitolona eto ane a tsika nanany efa sahiny misy olona ny manam-pahaiza misy olona ny manan-kevitra
fa no mitahotra sy ny famoretana soka atao amin'ny firenena dia tsy mivoaka izay hevirzay tsy voavoatra ilay izy amin'izao fotoana izao a manam-potoana amin'izay sika ary manana an'izay hoe fahafahana sisy hofanararoatra hoe anombotra an'izay varavarana fanovana sy fampandosoana maritra Madagasikara izay ka izy ary le volana indray andraikitra zay le fanontaniana tokony azotratsika za ty didika amin'ny misaotra anao Herzolondrena Valina syndicaliste nitanisa zava-pitabe lehibe ianao teo nataony ny fitondram-panjakana fa anankiray ihany no kianinao dia hoe nanakato-baravarana le olona tsy nandray anareo zay zany notran'ilay hoe nadavony vosotra tena tsy nareo le tena le mitomany hoe rehefa satria ny tolona dia rehefa tokony horaisina minisitra nareo a dia tsy maintsy mamova varavarana le ministra zay fotsiny zany tena problema Herzolondrena Valina. Ny Madagasikara dia niratifié ny convention 151-154 tamin'ny 2019 izay mamaritra fa tokony hisy foana ny dialogue social eo amin'ny mpitondra fanjakana sy ny mpiasa amin'ny alalan'ny syndicat zany. Rehefa mpitondra tsy afaka hifampiresaka sy hifampiaino dia mivony mazava ho azy zany fa rava ilay voalazan'ny convention 151-154 amin'ilay dialogue social. Misy dika matoa ilaina ny fifampiresahana. Misy ministra maromaro aloha tena mifampiresaka tsara ary betsaka izy ireo na atsoina telefona tonga dia tongava ty mifampiresaka fa misy any amin'ireo ministera sasatsasany zany tsy nanao an'izay mihitsy ary zay no natezitra ny any amin'ireo syndicat any amin'ireny ministera ireny anisan'ny nitaky an'izay hoe tena tsy mety kosa ity sy ny manambany syndicaliste atao anatin'le izy dikan'izay zany tsy hoe haitraitra ilay fitediavana fifampiresahana amin'izay ministra eo ary anisany ihany koa araka le nitenenitsika teo mahasarotiny ny olo-pirenena maro mbola mahita an'ireo tanalahy politika izay tafiditra ny anaty ministera soi-disant hoe technicianna nefany mitapify eo anatin'izay zavatra izay everina fa efa namotika ny ara-namotika ny firenena niaraka tamin'io mpitondra teo aloha kanefa mbola mitapify sy mijanona ao anatin'izay zay olan'izay anie no mahatonga an'izao rehetrarehetra mampitaraina antsika menakavy zao ary raha mitenitsika ao anatin'le izy misy tanjona be dehibe tsy tratra tao anaty zay misy tiako antaniny inona zao tena mbola tianareo syndicaliste ampiarina amin'izao fotoana zao sy ho takinareo amin'ny gouvernement tao avy eo fanampin'izay tenenjoary amin'ny resaka fitakiana izay nareo syndicaliste ve tena miray saina tokoa ve nareo anatin'ny syndicat dia mitovy ve ny tanjonareo satria raha nihita tokoa tamin'ny ministera sasany misy ao anatina syndicat mety hoe fatafiditra ao anatin'ny gouvernement manakaiky le ministra dia mangina fa ho an'izay tsy nahazo toerana sasany no mety mbola manao ny fitakiana ahoana inona tena tanjon'ny syndicat zany ao anatin'le izy ny zavatra tsara ho fantatrareo aloha zany dia ny objectif ny atao hoe syndicat ny syndicat tsy maintsy miteny rehefa mahita zavatra tsy mety izy zay aloha zany ka erreur fatale zany hoe syndicaliste mahazo toerana dia angina ary zay zany mahatonga anay ngamba mety hoe zay tsy tao anatina fotoana maro dia miteny foana izay nizaniza fitondrana teo dia hitanareo foana ngamba ny salovatavanay miteny foana ny zavatra tsy mety satria ny antony saro-piaro amin'ilay firenena saro-piaro amin'ny toeram-piasana izay misy anay fantatritsika tsara fa rehefa mandeha any ny ministera mandeha ny any amin'ny toeram-piasana rehetrarehetra any miodina ny ilay firenena ary azadino fa na any amin'ny toeram-piasana privé zany na aty amin'ny ministera rehetrarehetra ireo no manodina ny firenena mampandroso na tsy mampandroso ny firenena ka raha ohatra zany ka hoe mikatso ny fifampiresahana mienjandroa ny tady any amin'ny ministera any dia lasa fantatritsika tsara fa tsy mandeha any amin'ny lala ny fampandrosoana zay tokony dia diavina le izy zay ny tenenanay hoe ny syndicat dia mahafantatra ny olana tena menjady ny firenena satria iainanay io tsy izahay no ampahafantarina ny olana raha ohatra ka hoe tsy tonga ohatra mifamatsim-bola avy any ivelany inona ny antony fantatra izay fa ny mpitondra fanjakana mety hoe manao communication izy aty ambadika aty ny teo aloha ny resahako fa tsy miresaka ny amin'izao ny teo aloha manao communication nitondran'ny firenena nandritra ny fito taona fantatritsika tsara fa tsy nisy nandeha amin'izay loana indra mbola 5 milliards de dollars ny fitondrana rajoel tao anatin'izay fito taona zay ny tantanan'izay fa move ny paika tany amin'ny aty vilaniny
olotsotra rehetra le sy ny mpiasa sy ny tanora sy ny sisa tsy mivaliny dikan'izay zany a izahay tsy maintsy miteny ary zay niverenako tamin'le teny hoe niezana ny mpitarika syndika rehetrarehetra na mpiororona mba tsy hafahany milaza ny zava-misy maro hitatsika ny tany amin'ny knaps vola ny odina tao anatin'ny knaps izay a ampiasaina amin'ny zavatra tsy tokony ho ampiasaina azy rehefa niteny ny mpitarika syndika tao anatiny nampafantatra ny vahoaka malagasy hoe misy zavatra tsy mety ny sahala amin'izao a inona nahazo azy a ny samborina dia nentina teny amin'ny fitsana be deaibe ny zavatra ohatr'izay zany a ka antony mahatonga anay miteny foana ny hoe ilaina ny mifampiresaka ilaina ny feo an'ny syndika ho fantatry ny mpitondra fanjakana satria ny antony a misy amin'ireo mpitondra fanjakana aty ambany na chef de service na directeur na directeur général miezaka ny manafina ny zavatra ratsy ao anatin'izay a misy ao anatin'izay tsy ho fantatry ny aty amin'ny décideur final aty ambony aty izay mampikatso atsika sy mampikirosofana ny firenetsika io inaotsika angamba ny fa ny antony fisiany zao adivitra zao dia le hoe fiarovana an'ilay tolona tena afapo ve nareo hoe vita le tolona dia tokony arovana sa mbola tokony misy tolona tokony mbola handeha zany hoe sady miaro no manohy ny tolona ianareo ato mikay amity zay zany ny any tena fampiatahako ary sovana be deaibe any tanora izay nanaiky mihitsy miresaka intergénérationnel satria ilaina le izy tsy vitany tanora rery ny fanamboarana ny firenena fa tena acteur anankiray zareo eo zany any hoe izao zavatra ataontsika izao karazana lohabary andasy karazana fifanakalozakevitra izay fanomboana angamany ohatr'izao ary mailatsiny maheto azy zany a dia tena mafy an'izay zavatra zay a hoe tsy misy afa-tsy ny fifanakalozakevitra madio tsy misy afa-tsy ny fiarahana amin'ny faresen-dahatra fa tsy hoe fidimbola andao tanora anao conférence de presse tsika nanao fiona dia amena volona eo dia andao dia manenokana hitanareo tsy zany zavatra eto fa faresen'ny dahatra no eto a ary fifanakalozakevitra madio dia zay no hoe moia hoe mamerina sy manamafy a hoe ny mpitondra amin'izao fotoana izao mino fa olokendry ary manam-pahaizana mialamila colonel fotoana fio dia ho général manana ny maha izy azy a mbola be deaibe ny critère mino a fa tsy hidy ao anaty efitra ka tsy iaino an'izany fiarahana madio tolo-tanana mivelatra ary tena azo lazaina hoe anamboarana no avin'ny firenena malagasy ka izay zany no zava-dehibe amin'izao feonan'izao dia tena mbola manantitra sy mamerina fisaorana hatrany a hoe enoy ny feoan'ny tanora ary a aoka isika rehetrarehetra ijery sy banjany no avin'ny madagasikara hitra amin'ny tapany fahatelo sika mpandray anjara ny publika fa melohan'ny idirantsika amin'izay aloha tena misy fantaniana tiako mety efa aminao manokana raha matoa lanto rakotomavo ianao a ny arahandrehetra nalala fa tao amin'ny TGV taloha secrétaire national mihitsy amin'izao ianao a manohana ny fanavaozana any amin'ny tambazotra-tserasera any mbola misy manamparitaka ny sarinao hoe ty ve tsy mbola ao anaty firongony ty ve tsy le manana éthique politique tsy manana éthique politique ao anatin'ny fanovantsika zao inona no afatra tianao ampitaina na entinao a manohana an'izay hevitra ao zay hoe efa tokony ho voafafa ao anatin'ny sainy malagasy ma TGV anao fa efa ao anatin'ny fanavaozana tanteraka ianao amin'izao mety efa manokana le izy dia efa liako mihitsy a ny tenako ary anisany fondateur nyzany antoko TGV zany ary tsy voafafy zany ary ekeko a sy raisiko mandraikitra niraisiko teto amin'ny firenena fa efa taona 5 taona niaraka tao a satria nanantena toy ireto tanora amin'izao fotoan'izao reto hoe isy ny fanamboarana firenena isy ny fananganana firenena ary tsy hiverina ntsony ny ohatr'izao aty amin'ny 2025 tany amin'ny 2015 zany a dia efa nahita hoe tsy mety ty zavatra ty satria teo nolazainy miaro ny teo hoe aoka tsisy ny culte de personnalité izay niezahako tao anatin'izany fiarahana zany a hoe tsy mety zany fa andaotsika anao ampoko mazava dia tsy manao an'izany fa aleo a fotokevitra hevitra no iraisana sy edinikevitra eto amin'ny firenena ary fanorenana an'ity firenena ity fa niara-nahita zany tonga taty amin'ny 2015 a dia anisany mapara
amin'ny ara zany andrajoelona faran'izany dia teo a no saradana tena foto-kevitra zany hevitra zany raha tokony latsaka solombavambahoaka tao amin'ny boriboritany anankiray teo Tanarivo ny tena boary efa ao anaty lizy efa vita ny t-shirt efa vita daholo ny zavatra rehetra fa ny teny aho hoe raha io ny anarana hoentina dia mialatsinya fa satsy anao satria hitako hoe na hoelana hoaingana dia sady animba an'ilay ndriamatoa filohany tetezamita tamin'izany fotoana no animba endrika atsika ireo ka isika ireo indray hoy a tamin'izany fotoana no atao ohatrany tamin'ny andro 2009 dia azagaga dia trano isy tamin'ny 2025 ilay izy nge tsisy magie eto e fa ny zavatra ataonao ihany a no hitrangany ny zavatra ka mamaly anao ahako ny hoe izany namadika tao anatin'ilay izy a ny ako foto-kevitra nidirako nanao politika dia tonga azo hitako aty amin'ny 5 fa tena azo isearana tanteraka amin'ny hevitra izay atoriana koa to ny zandry toavina Ralambomay izay menada ny volana alohan'ny fifidianana député ny 2013 no niakatra izay no teny hoe ireto lalàna ireto a no tsy ahafahana mitondra ny anarana mapara noho izany izay mangataka no tsy ho raisiny seni ny dossier mikasika an'io mapara io hitanao koa tsara zany miezaka tamin'izany ny anajanonana mihitsy tsy hanomana n'ilay lalinjotra ny izy dia tsy nety mola izy fa nitoy ary tatoriana no vaindrareo mbola iromara mbola misy ipaka misy zavatra be dehibe le arara tsy fantatro zao ny ho amin'ny manaraka fa dia zay zavatra eny laviny be dia ankehitriny ny tena koa tamin'ny 2015 ny ala tao amin'izany atokotezay zay mbola samy teny a fa mbola ao a dia manatitra eto izy a ny karatra ny zavatra rehetra ianao ve tsy nangalatra nanao tantera efa drakotra amin'ny firenena dia hoe ako mbola averiko foana ihany hoe zay manana n'izany dossier izany na nahita ny nanaovako izany a dia mijoro vavolombelona eo anoloko a dia miaraka tsika mandeha makany amin'ny fitsarana ny tribonaly izay mahefa eto amin'ny firenena tsy firongony zany zao tsy mba nitelo ia eny ary apty ato amin'ity hevitra ity moriavana dia be dehibe ny olona tonga ato anjatony tsy afaka omeko tenenana daholo ianareo a fa hotsongotsongany angambany maneniny eo angambany a no ampitenena ampandraisana fitenenana izy are ny teny aloha ia ray aman-dreny ato zany fitenenana mba milaza ny anarana sy ny vondrona misy anao sy ny tsy lava tsy lava za koa foky Ranazo Désiré secrétaire exécutif national ny antoko Anjomara sy Rivo-Baovao ARB président ny commission politique akato agnatin'ny KMT za hitodika zany za mivahoaka malagasy indrindrindrindra fa amin'ny mpitondra ny amin'ny fitondrana ny fanavaozana ny république ny Madagasikara izahay vondrona fikambanana maro efatra izy raha hitaka eto zany ao ny vato ao ny collectif de mouvement GNZ ao ny PSOM ao ny KMT raha tambatra ny fikambanana misy anay ireo agny amin'ny 500 agny fa nivondrona amin'ireo alolona toavanay vondrona aketo zany dia efa nisy fiarana amin'ny resaka samy nitovizanay ireo dia tsiro ny teny betsaka zany ny sosokevitra rehefa fa tsy misy miaigna dia hoe andao akambana ary ny hevitritsikany andao hiaraka ivory sao dia mba misy miaigna zay zany le izy dia izay nivory io apetrako tsara aloha fa hatreto dia mbola manona fanjakany manona fitondrana fanavaozana zany zay ireo hatreto aloha satria mafy loatra raha ny aignana tamin'ny fitondrana teo aloha fitondrana ny netiny Flora-Joelina teo zany isorana zay ireo kapisaty ireo tariny colonely Mikael Randrindrina zany nagnafaka satria tsy vitanay mihitsy efa nanomboka reraka ny tolona efa milefa mankary milefa mankaty ka nefa dia isorana izy ka zay mahatonga anay hoe mbola manogna anazy fa zao misy misakana ny développement zay ataonjareo ino misakana dia ifirongony daholo raha nolazaina teo zany
saika nalaza firongony daholo dia io firongony io aokazava fa tsy hoe agny ministère de roasina deo nampiasapatsakany napetraka ny teo aloha non tsy zay le izy fa misy tompona andraikitra akao a tegna nampijaly sady raha olo fotsiny hafa tsy fampatrona teto ny firenena ty nampijaly ny vahoaka regny io alana io na agny amin'ny société d'état za misy zany zavatra zany ka regny ny sarinay a ny tompona andraikitra zany a atomboka amin'ny fototany izy ny zanaka teo hoe atomboy amin'ny fototany aloha dia mandesy ty misy daholo rehetrarehetra io zay apetrako keo igny fa ny farany tiako taravina tenenina dia zao ny fotoana moa ty salan'ny fetra be fa anisan'ny raha ny fagnaranay rehetrarehetra reo dia les chartes de transition tokony hojerena satria le teo igny programme de refondation de la république de Madagascar processus agnatanteraka fifidianana igny ny développement angamba mbola laigny am'le PGE angamba ny fa le charte de transition hitondranan'io matrapatonga anaigny amin'ny 5e république anisan'ny zavatra takinay ireo miaraka zany zay zavatra zay tsy maintsy apitraketo zany saotra tompoko ya saotranao manaraka izy no andrematoa tsisy tsy mahalala azy ya eny tompoko misaotra tompoko nameny fitenenana baba mpitolona ary ihany koa misolitenana izy mirahavavy a misolitenanay ao anatin'ny tsy manaiky lebenana atao anatin'ny KMT ihany koa mpikambana tsotra ao anatin'ny antoko politika madio angamba teboka anankitelo tompoko no andraisako fitenenana eto amin'ity androany a ny voalohany a hitodika amin'ny vahoaka malagasy a ny faharoa hitodika amin'ny mpitondra ankehitriny a dia ny fahatelo farany a hitodika amintsika mpiara-mitolona nisy zavatra somary naitra kely anaty fotsiny teo maître le voalazanao teo hoe zay ke ny zavatra nitranga zay tsy hitanay tamin'iny fa 5 volana septembre iny amin'ny hoe mitsoka ny mpitolona sasany a dia tafiditra tao amin'ny maison des avocats tao anosy zany fa zahay tamin'iny fotoana iny raha mizany amin'ny roa sasany zany zay izy Clémence dia eo ambavahonany fahafahana sy ny figadrana ary tena mbola hisorako anareo satria tao anatin'ireny zay le sous contrôle judiciaire 20 septembre 22 septembre 25 septembre dia ny 29 septembre izahay a tsy maintsy manosony tsy maintsy tonga amin'ny 10 maraina ao amin'ny parquet eo amin'le couloir le ambavoana ny fahafatesana iny eo zany hoe misaotra anareo fa zay ke zany zavatra trangatany satria zay tamin'iny tsy mba afaka nandeha nytolona fa dia tao zay nitaintaina ka dia fisaorana tompoko manarak'izay a hitodika ho an'ny vahoaka malagasy ary ho an'ny vahoaka malagasy zay mijery a na ny eto Antananarivo na ny any amin'ny faritra ny ivelan'ny Madagasikara dia arak'izao hitanareo izao a efa miezaka izahay a mitambatra tady vahaolana fa tsy hoe vitatreo kory le tolona ny hoe 5 volana teoriana dia misaratsaraka ho an'ny mpitondra ankehitriny zany a 5 volana zay ny lasa angamba efa ahitana taratra kosa ho iza amin'izay ny tena iza ny namana iza ny tsy namana ary araka ny voaresaka teo a betsaka ny manana ny mety hoe fahaizana sy ny traikefa ahafana mitondra anjara brika eto amin'ny firenena moa zany ho an'ny namana mpitolona io zany a fa zao kosa nefa ho antsika mpiara-mitolona kosa nefa tsy ny rehetrarehetra kosa angamba dia azo seza daholo tsika mianakavy dia rehefa dia mahazo plasy daholo a fa mba hoe zay mahazo aloha zany a dia mba hisorana ny eo ambony ho an'ny zay ho an'ny mpitondra angamba ho an'ny mpitondra ihany koa nisy moniteur voaresaka hoe mila manana programme misy ligne tokony arahana fa ny anazy zany angamba raha amin'ny mahababahana manokana takina moa tamin'ireny fotoana reny hoe jiro sy rano fa amin'izao aloha le jiro efa manomboka milandamina fa angamba vadiko kely hoe vary sy rano io moa zany ny foto-sakafontsika malagasy dia vary a fatatsika tsara fa misy grevy any amin'ny faritra loatra any amin'izao fotoana zao a satria be dia be ireo mbola hoe tsy haiko hoe iza manapa-kevitra amin'ny fitondrana aloha mba hatsatra amin'izay ty fanafarana vary ty a nafaravaratsy ny azo io taxe lafo dia lafo le stock tampon miditra fa tena maty le mpamboly fa zay mba taranaka mpamboly vary zay zay anatsianaka sahirana zany nefa zanona tsy zany a raha ohatra ka famokarana antsika eto a mety mba hoe tsy tokony ho lafo le vary farany tena farany toko sa dia lava loatra ho antsika mpitolo le mahafinaritra amiray feo a raha voaresaka teo moa zany a reto daholo izy reto a ny vato a collectif du mouvement Gen Z ny PSOM ary ny KMT tsy mahazo mizarazara tsika aza manaiky ho zarazaraina
aza manaiky vidin'ny olona vola fataro reo vao vidy vola alao ailika moramora asiana manajatena sora tompoko ya mbola misy hoe agataka fitenenana iza manaraka alefa izy mankasitraka indrindra tamin'ny famezana fitenenana ho andrehetra angamba midina efa mahafantatra ana daholo amiko angamba anisan'izany reo vondrana anakefatra eo tena hoe nanana n'le foto-kevitra ary tena nitolona teny akanja nisy mpitolona hafa fa ataoko hoe reo zany tena fantatro mitazona ny foto-kevitra zay aloha zany voalohany hoe reo vondrandreo anisany tena mpitolona ny faharoa manarakarak'izay isika moa miresaka hoe makaiza le firenena efa nresahan'ny namana ray aman-dreny tato hoe aiza le charte de transition ny zavatra tiako apetraka angamba dia hoe afahantsika mandroso dia misy lalana tokony arahana zay le atao hoe tondro zotra misy tondro zany sy zotra tokony arahana kanefa raha tena ametraka tondro zotra iraisany sika dia tokony miaraka ny mpitolona rehetra indrindra fa ny fitondram-panjakana sy ireo mpitolona ireo ametraka izay tondro zotra izay io tsy misy hoe terena tsy maintsy arahana na hoe programa avy any amin'ny ministera dia tsy maintsy arahana fa tokony hoe misy fifanakalozana mazava tsara zany ametrahana an'izay lalana tokony izoran'ilay firenena izay dia ny amaranako azy angambany ho an'ny vahoaka malagasy tsy afaka ny hoe isolo tena ny vahoaka malagasy izahay mpitolona reto fa kosa ataoko hoe ao anatin'le olona tonga saina hoe misy zavatra tsy mandeha eto amin'le firenena tsy sanatria mpanohatra be fahatany fa araka nefa voalaza teo moa zany hoe nitondra tolo-kevitra izahay ary mbola hoentinay le tolo-kevitra hatramin'izao ary mbola hoentinay hitolomanay ho tena fanovana any Madagasikara mankasitraka indrindra tompoko misaotranao misy herzo mbola misy vitsivitsy isa tompoko ia alefa nomena mpikambana ao anatin'ny vato voavoafehan'ny namana rehetrarehetra teo ngamba ny resaka rehetrarehetra fa ny zavatra tianay tsindrina kely dia ny diran'ny Flo Mikael teo mesure exceptionnelle izany hoe en dehors n'ilay lalam-pandrinana na dia nycautionnen'ny HCC azy ankehitriny azafady tonga ngamba ny fotoana hoe tokony ametraka an'izay mesure exceptionnelle hafa anankiray izay tsika ahafahana miaro ny tolona izany hoe miaro an'ireo fitakiana rehetra teny akanja ao anatin'izay ny fampiresana teo ny charte de la transition en fait de route ny fampiatona an'ireo rafitra rehetra izay hita fa mbola mifandraika amin'ireo zavatra tsy mety teo aloha ary fametrahana an'ireo rafitra vaovao izay ahafahana miroso tanteraka amin'ilay hoe ndao iroso any amin'ny refondation raisiko kely le refondation izany hoe foto-kevitra dia fondé refondé izany hoe asorina mihitsy le fakany le fototra dia miditra any amina zavatra vaovao anankiray tsika ahafahana mametraka an'le zavatra tena ilaina ao anatin'le izy izany hoe fametrahana iray institution iray afaka andrindra n'ilay fanavaozana satria izao zao dia efa lasa discussion sady ny resaka PM ady be sady amin'ny assemblée nationale hoe zay manendry zay majorité zay no zao zay ny talony zao zay ny fanaraka amin'ny constitution izany hoe efa lasa misy disadisa sady le izy efa lasa kajikajy politika sady le izy efa lasa mieritreritra n'le accord politika izay tsy mitsinjo akory an'le vahoaka malagasy ary anisan'ny zavatra anankiray manitsaka ny tolona sy ny fitakiana nataon'ireo tanora sy ireo mpitolona rehetra teny akanja na sahina hatramin'ny fahafatesana ankehitriny tonga izay fotoan'izay tokony hidirantsika amin'izay zavatra izay Andriamatoa Filoha ka mangataka anao zahay mba hiditra amin'izay isika ahafahana tena miditra amin'ilay tena hoe refondation misaotranao mbola misy manaraka ya misaotra nanome fitenenana Abdallah Karim Randriamiarina Naziry Erika avy ao amin'ny fikambanana OALS mpikambana ao amin'ny KMT ny ahy angamba satria efa misy deux parties nandeha teo dia ho fiheziko ataoko mpanitokana hatrany amin'ny voalohany misy fanampiana kely zany izay efa niresahan'ireo namana izay nifandimby ny voalohany dia raha ilaza mahakasika ny tolona natao ny 5 septambra 5 sy 4 isika dia tsy tolona fotsiny ihany fa fotoana anankiray
na afahantsika ny aino ny hiakiaka ny vahoaka mahakasika ny marary azy. Ny marimarina zany ny fitaky ny vahoaka ny marary azy anisan'izany ireo aretina izay noentina tamin'izany dia ny kolikoly ny fahatapanjiro nampitolagaga ny tsy fisian'ny rano ary indrindraindrindra ny tsy fisian'ny marimarina politika entina ampandroso na entina koa anomezana asa ny tanora. Nefa fantatsika fa 80 isanjato ny vahoaka malagasy dia tanora avokoa indrindraindrindra fa latsaky ny 5 taona. Zay ny natonga atsika nidina teny Ankanja, natonga atsika tonga teny amin'ny kianjan'ny 13 mai. Marina nefa fa ny kianjan'ny 13 mai dia tsy kianjana toerana fotsiny ihany fa tantara velona ho an'ny firenena satria teo no nandeha ny fitakiana demokratika rehetra izay ny fandimby. Eto ara zany dia te ilaza hoe ny tanora dia tsy hoe mitaky ny tombontsoany manokana fa ny zavatra ilain'ny tanora dia mitaky firenena izay manome vahana fampianarana amin'ny kalitao tsara ahafahana mifanandrina amin'ny firenena hafa ary indrindraindrindra koa mitaky toerana anankiray na hoe firenena anankiray izay mampiroborobo ny politika fampananana asa ho an'ny tanora ary ny vahoaka ray malagasy iray manontolo kosa dia mitaky firenena anankiray ahafahana miaina manaja ny zon'olombelona ary lavitra ny tsy fitoviana. Izay ary no tonga atsika amin'ilay fanavaozana ny tadiavina hatramin'izay hoe ny fanavaozana ara-politika dia ny fanajanonana ny kolikoly sy ny ataontsika hoe écolage. Faharoa manaraka an'izany ny fisiany androm-panjakana sy fitondram-panjakana atokisan'ny vahoaka ary indrindraindrindra ny fitsarana mahaleo tena. Ny ara ekonomika kosa dia efa nilazaintsika nidradradraintsika hatramin'izay ny hoe ahampandiano ny jiro. Nilazay ny zoko baba teo hoe efa mandeha ny jiro isorana fitondram-panjakana fa kosa mbola mila fanafainganana ny fitakiana rehetra izay nataontsika teny Ankanja, anisan'izany ny fampiroboroboana ny indostria, ny eo koa ny ara-tsosialy, ny fanomezana ataontsika hoe toerana anankiray izay ahafahan'ny vahoaka malagasy misitraka ny fahasalamana ara-dalàna. Tsy ho ataoko lava ny fitenenako fa mitodika mivantana amin'ny tanora hoe aoka isika tanora ho modely lalandava satria efa nasehontsika ny mahamodely atsika tamin'ireny manifestation nataontsika ireny dia aoka isika ho modely lalandava fa tsy anaiko lazain'olona intsony hoe ny tanora mbola tanora eny tsy afaka mandray andraikitra ny firenena fa mba ho tanora modely lalandava isika ka mba iova zany ny fitenenana amin'izao hoe ny tanora amin'izao kosa dia tanora tonga saina sa mandray andraikitra. Mankasitraka tompoko. Sotranao, ia. Manaraka mbola misy ia ndao ary miarabatsika rehetra angamba ny voalohanteny alfany anarako mpamorona ny visited moa zany efa betsabetsaka mahafantatra azy application izy io réseau social zany le izy ohatrany hoe Facebook sy sisa reny tsy izay nefa no angamba no etoketo androany fa misy application ray nentinay avy eo am-psaoma izay isorako indrindra ny toko davida izay niantso anahy hitambatra sy anome ny ataoko hoe expertise koa ao anatin'le fanovana hoentina eto amin'ny firenena. Instant démocratie le anarany efa betsabetsaka ny olona rehetrarehetra zany efa niteny foana hoe militsika zavatra ray mba azona maneho hevitra dia efa vita izy ty efa vita le instant démocratie atao anatin'ity application ty zany tsika afaka maneho hevitra mba tsy very le hevitritsika ohatrany hoe commentaire Facebook fotsiny fa mba miangona le izy dia atambatritsika anatina base de données dia omentsika le mpitondra fanjakana atao anatiny koa tsika afaka tonga dia hoe ny olo-pirenena tsotra rehetra zany tonga dia hoe mba mandray anjara mifidy ohatra hoe raha misy projet de loi na fifidianana zay rehetrarehetra tianao atao hoe tonga dia instantané le fifidianana tonga dia hoe clique fotsiny ianao dia vita le izy efa solution efa nomena tany PRRM ihany zany le izy fa mbola averina foana hoe isika efa manana solution fa hoe le fampiarana azy angamba sisa no mety hoe mbola endrasana ave fa
tokony mirositsika misaotra tompoko. Misaotranao. Inona le anaran'le application teo? Instant démocratie. Instant démocratie. Eny tompoko. Misaotranao. Ya, manaraka. Ngamba mamarana azy ngambany. Andriamampionina. Ay, mbola misy ilay avy eo anao e. Eny. Toko Davida psaume. Tsy temy betsaka ntsony angamba fa efa betsaka amin'ny voalazany rehetrarehetra. Zavatra tiana apita dia tsara angamba ny ty gouvernement manaraka ty tsy gouvernement takitranatrano. Mba tena ho tonga ny amin'ilay tena fanavozana tena izy dia be dia be ireo ny olona, be dia be ny teknisianina. Dia aleo ireo ny safidianana fa tsy mijery olo-kafa nareo. Zay angamba no afatra avy aty aminay psaume, manana traikefa be dia be ireo olona ireo misy olona manana spécialisation be dia be aleo ny olona mahafeny ny zavatra atao na ny ministera ho raisina no apetraka eo amin'ny toerana, fa misy olona tsy manana le traikefa nefa mipetraka eo amin'ilay toerana. Dia izay le kitrano an-trano satria resaka kitrano an-trano mahatonga anazy tonga eo amin'ilay toerana dia mba tokony hajanona amin'izay zay zavatra izay raha mba mety amintsika. Ya, mamarana azy Andriamampionina Joseph Martin. Sarebetsaka nanome fitenenana sady amaranao azy moa zany dia misaotratsika rehetra ary miarabantsika ihany koa tonga ato amin'ny tokantrano TNTV misaotra betsaka anareo telo mianadany taraka nyty ady hevitra ty ianareo mpandray anjara rehetra sika mpanotrana ny teknisianina ny TVM izay sorana manokana izay rehetrarehetra teo zay anisan'ny divisan-kevitra amin'ny monsieur Toko Davida teo izaho moa efa fantatsika hoe RTM re Fondation Totale de Madagascar izay niforona tamin'ny taona 14 association izy tamin'izany ary lasa parti politique tamin'ny 2014 ka izay no mampotika ny fanavoazana amin'izao fotoana izao. Makasitaka anao Andriamamponina Joseph Martin. Eny ary tompoko efa ora latsaka saty izay no nandeha nandraisantsika rehetra fitenenana efa maraparantsika be dia be ny hevitra nivoaka tamintsika tsirairay teo matonareo ny vondrona dia manana hevitra iraisana misy fomba fiteny izay hoe raha maro mpanolo-tsaina dia misy ny famonjena entina mehezana azy angamba dia omena Andriamatoa Lanto Rakotomavo ny famaranana ny fitenenana satria ianao no anisany nitarika izao famondronana ny hery ary fanina ho an'ny fanavaozana izao hoentinareo aizy Madagasikara inona ny hevitra ampitainareo an'ny vahoaka malagasy ny mpitondra ety am-pamaranana teo. Misaotra betsaka na mahita fa tena efa ampy sy feno ny voalazan'ny namako rehetra teo anamafisana kely sy teny mpamaranana fotsiny mety tsy voaresaka teo le izy fa misy zavatra anankitelo ho tsy maintsy holazaiko ary ampahafantarina atsika rehetrarehetra sy ny fahefana mahefa izay mitondra ankehitriny mitovy hevitra mihitsy amin'ny hoe fanamelohana ny fanakorontanana misy ankehitriny izay ezahana amin'ny alalany tambazotry ity. Tena manakorontana ny cyber déstabilisation zany. Tena melohana izy io ary lasa fomba ratsy, lainga foronina, fanaratsiana olona, tena lasa very fanatsika, lasa very repère tanteraka ilay firenena ka izay mangataka hoe fanamelohana zany midika fanasasiana angambany ny rahatratra amin'izany zavatra. Faharoa mbola fanamelohana ihany dia manameloko izay ity firesahana ary faniriana isin'ny resaka fokoty eto amin'ny firenena. Efa tsy mendrika ny vanim-potoana misy atsika 2024 zany iray malagasy aza entina amin'izany mihitsy ny resaka fa tsy mahasoa ny firenena zany ary ny atsika fandaminana filaminana izay no ilain'ny firenena ankehitriny ka zany zavatra zany dia angatahanay ho ajanona ary ny fitakiana fiainona dia efa betsaka ny voalaza teo fa mafisoko ny hoe eno izay efa mety zokonjokony ihany fa ireo tanora vao misandratra mba enona ny fampiaino isika ary tsisy maratsy an'izany any izay ilay hoe ny tanora tompony ny androany ary tompony rapitso
zay zavatra zany a tena amafisiny ka mila miova isika malagasy raha tia hanova, mila manavao isika mila miavao raha tia hanavao. Le toe-tsaina le toe-tsaina le toe-tsaina averimberina mihitsy hoe mila miova isika satria raha ihanoy foana ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena. Faranantsika tanteraka ary zany a ny fandaharana tsy ahivina antsika trano.